no mariana toy nisa-taona ny datan'ny 7 marsa 17 izay nisino ny tolom-panafahana na vaivay nanoeran'ireo malagasy ty tanindrazana ny mpanjana tany tsy diso anjara tamin'izany fahatserovan'izany ny tanàna na tanànarivo renivohitra amin'ny maha renivohitry ny firenena malagasy azy nisy raha teo ny fametrahana voninkazo tetsy amin'ny tsangambaton'ny MDRM etsy Ambojatovo ka anisany nanome voninahitra izany ny ben'ny tanàna na Tananarivo Lalao Ravalomanana. Fa nisan'ny toerana tsy afa-misaraka amin'ny fanamariana 7 marsa 17 ihany koa ny eny amin'ny fahasahy-mahery fo sy ireo miaramila tsy fantatra anarana eny avaratra Ambotsaina izay mbola eto Antananarivo ihany. Nisy ny fametrahana voninkazo teny amin'izany toeran'izany ka mbola nanome voninahitra izany koa ny ben'ny tanàna Lalao Ravalomanana. Tsara ny manamarika fa tsingerin-taona faha-70 ny 7 marsa no notsarovana tamin'ity taona 17 ity.